Luzare Chinatown, misal China. Araka ilay fanatanterahamatsika moa zany dia anatenenay azy tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy tamiko tamin'ny aretina Covid-19. Tsy mazava tsara ve ilay feo? Ka tsara fa marina kely azafady tompoko. Ary zatra izay, ino fa mazava? Ary tamin'ilay vao handeha mangovitra Madagasikara eo izany ilay izy, dia nanao fanafody moa izy tato an-trano ka na farmasia dia nanome farmasia 2 litres rano na ohatran'izany fanafody kaopy satria mieritreritra hoe kohaka tsotra amin'ilay mangatsiaka ny andro dia hoe voagripa ny fieritreretako an'ilay izy. Dia nanao an'izay traitement izay teo amin'ny 4 jours teo, dia rehefa nandeha ny fotoana dia ohatran'ny nombo ilay aretina, dia avy eo aho niantso dokotera, dia avy eo moa nandeha tany amin'ny dokotera dia nanao test et tout ça, dia izy ilay dokotera hoe tratran'ny Covid ianao izy, dia mbola nijanona tato an-trano aho izany nandritran'izay fotoana nanomezan'ny dokotera na ordonnance izay. Dia rehefa nijanona tato an-trano aho hoe tsy mahazo mivoaka ianao izy ao anatin'ny 15 jours fa mijanona ao an-trano. Dia rehefa nijanona tato an-trano dia nohaniko tsara ilay fanafodin'ny dokotera nameny anahako, dia nataoko koa ny fombantsika ilay hoe manao ino izy teo, manao an'ilay ravitsara sy ilay essentiel sy rehetrarehetra izany. Dia ohatran'ny tsy zakako intsony ilay izy, ohatran'ny tsy mety tamiko ilay izy izany satria efa nanomboka nisikotra ahako izany, nanomboka tsy nahazo aina intsony ahako 3 jours tao aorian'ilay fanafody namen'ny dokotera, dia nanomboka tsy nahazo aina ahako, vao mainka mikohaka be mihitsiny. Dia vetivety kely teo aho izany dia tonga dia sikotra ahako, ohatran'ny sikotra, dia mbola ohatran'ny tsy norarahiako ilay izy izany fa hoe Jesosy manasitrana. Dia tena niadina tamin'i Jesosy hoe manasitrana ianao Jesosy fa ianao manasitrana anaty fa izaho tsy any amin'ny hôpitaly izany. Dia rehefa avy eo moa izany dia ninomby ihany ilay izy dia farany aho tena sikotra tanteraka fa tsy azo miaina intsony dia tsy maintsy miantso 15. Dia rehefa niantso 15 ianao izany dia mbola be fanontaniana be apetraka ao zareo anao, inona no nahazo anao sy ny rehetrarehetra. Izany efa tena sikotra, efa tena sikotra. Dia tonga moa ny samy nakana, tonga dia direct tany amin'ny hôpitaly satria avy eo zareo miantso tsy haiko miantso fo dia miara-miasa amin'izareo angamba dia efa teny ilay dokotera samy hoe efa tena sikotra be izy ilay madama fa tsy afaka atazomina, tsy afaka atao ninina intsony fa tsy maintsy entina any amin'ny hôpitaly. Dia rehefa nakany amin'ny hôpitaly aho izany dia hôpitaly teto akaikinay teto nitondra nanahako. Dia rehefa tany amin'ny hôpitaly teto akaikinay aho dia tonga moa dia tany amin'ny réanimation. Tonga tany amin'ny réanimation izany dia niandriandry kely teo aloha izany satria be dia be ilay olona resaky zareo. Dia avy eo izany ny fahitan'izareo hoe efa cas grave ny ahy dia tonga dia niandry teo, tonga dia niraisiny. Dia tany amin'ny réanimation, dia tany amin'ny réanimation izany dia natao zareo ny rehetrarehetra. Natao ny scanner, nasiana oxygène, sy ny zavatra nataon'ny dokotera izany. Dia niampitson'ilay zavatra nataon'ny zareo anahy izy dia mbola tao amin'ny réanimation dia tonga ilay dokotera avy any dia henoko mihitsy izy miresaka. Izay izy tsy hitazona an'ity madama ity intsony fa aleo izy transférena any amin'ny hôpitaly lehibe fa cas grave izy no nahazo anazy fa ny fony izy efa manomboka tsy mitety intsony, efa ambany kely izy ny fitetin'ny fony fa tsy afaka hitazona anazy ato izay izy. Dia satria moa misy an'ilay ohatran'ny écran be iny izany ahitana ny fitetin'ny fonao sy ny tension sy ny rehetrarehetra. Dia izay izy tsy hitazona an'ity madama ity fa makato teo izy raha tazominay satria henoko eo izy miresaka.
dia mieritreritra hoe satria efa ambany be ilay fitempon'ny foko, dia mieritreritra angambany izy hoe ohatran'ny hoe tsy haiko, ohatran'ny hoe tsy conscient ve tsy consciente ve sa ahoana tsy haiko. Dia avy eo amin'izay dia ela be izy na intervention tao mivezivezy teo ilay dokotera izany. Dia tsy haiko moa izay nifanarahan'ny zareo tany satria raha tsika mahalala fa ny hôpitaly rehetra dia feno marary ny Covid. Dia avy eo amin'izay dia teneniny zareo hoe transféreny ianao madama, alefana amin'ny hôpitaly lehibe fa tsy vitanay eto intsony ity. Dia ninoiko fotsiny moa ireo zavatra noteneniny. Dia satria izany ilay tuyau kely amin'ny oxygène tsy nety tamiko intsony, tsy nazakana intsony ilay tuyau kely, dia voatery tsy maintsy natao ilay tuyau ngeza be anankiroa no natsofoka tany amiko, ny tuyau anankiray natsofoka tany amiko tany ilay tuyau. Dia rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly lehibe izany dia nasiany zareo amin'izay dia tonga dia tany amin'ny réanimation. Dia rehefa tany amin'ny réanimation ahako dia nifandrombanin-zareo tao moa izany. Dia nasiana an'ilay tuyau be araka ny teneniko anareo anankiroa be iny natsofoka tany anatiko tany sy ny tanako rehetrarehetra, nasiana sérum daholo ny tanako anankiroa. Dia rehefa tao amin'ny réanimation dia mijanona tao dia nanao izay rafiny kosa aloha ilay dokotera isaorako an'i Jesosy a. Tena nikarakara ny infirmiera, ny dokotera, ny aide-soignante rehetrarehetra nikarakara daholo. Dia rehefa nijanona tao dia niakatra avay ny tensionako. Tonga dia niakatra avay ny tensionako nefa izaho tsy mba misy tension izany. Dia niakatra avay ny tensionako dia kikika be ilay infirmiera, maty ilay madama, maty ilay madama. Dia jerena koa izany avy eo izaho nefa maheno ny zavatra tenenin zareo. Dia maty ilay madama dia kikika be izy dia tonga daholo ilay dokotera rehetrarehetra. Satria izany ohatran'ny efa hoe ambany kely ilay fitempon'ny fo, fa mahitsy be ilay zavatra niakatra sy midina iny. Dia ifandrombanin zareo teo moa izany dia ela grave raha ozy ilay avy anankiray. Izaho moa ny zavatra teneniko fa zareo moa mieritreritra tsy henoko ilay zavatra teneniko. Izy mieritreritra izaho tsy conscient intsony. Dia izaho moa mivavaka, tsy maty aho Jesosy fa velona. Any anaty tokoa ianao izao any mivavaka. Tsy maty aho fa velona Jesosy, mbola mila anahy ianao any izany. Tsy maty Jesosy fa velona. Fa ny voninahitra aho fa tsy afa-pasina ny antony izao fa ny voninahitra no feon'ny fiainako. Fa mba vavolombelona tao amin'ity hôpitaly ity fa velona ianao Jesosy, fa fitaovana fotsiny ihany ireto. Dia tonga daholo ilay dokotera avy any dia nifandrombaka tena dia niteny zareo hoe tsy azo asiana fanafody intsony izy fa raha asiana fanafody dia tonga dia maty. Satria ny tension izy efa avy. Io koa zareo miresaka izaho izany mbola mahatsiaro ny zavatra teneniny. Fa raha asiana fanafody izy tonga dia maty izy fa tsy azo asiana ninino fa avela ho amin'izao. Dia avy eo moa izany any avelan-jareo teo dia henoko ilay infirmiera niteny hoe mampalahelo ilay madama fa maty ilay madama. Maty madama, maty madama io dia izaho ny anaty koa no comprendre zavatra teneny foana. Tsy maty aho fa velona, manana an'i Jesosy Kristy aho. Tsy maty aho fa velona, Jesosy ny mamelona anahy ato. Nareo fitaovana fotsiny ihany fa izaho Jesosy no miaraka amiko ato sy ny anjeliny. Tsy maty aho fa velona. Izay no any anaty koa izany. Vavaka aho. Dia avy eo amin'izay moa izany dia napetraka zareo teo izany fa tsy azo asiana fanafody intsony fa raha asiana fanafody io dia maty. Dia napetraka zareo teo dia izaho mbola mahatsiaro any anaty koa any, mivavaka ny any anatin'ny fanahiko any, mivavaka ny anatin'ny fanahiko any. Dia niverina ilay anona avy eo, niverina ilay infirmiera avy eo dia gaga be izy. Dia natsoina ilay dokotera sy ilay namany avy eo izy fa lasa 14 ao izay tension'ilay madama. Midina 14 ao izy ilay tension. Dia mba après adiny iray izany teo fa navelan-jareo teo fotsiny hoe tsisy ninona azo atao amiko intsony izany. Dia niakatra 14 ao izy, nanidina 14 ao izy ilay tension'ilay madama. Dia tonga teo daholo indray zareo dia fa ahoana ary izany? Ohatran'ny hoe nasainasasaina indray izany zareo fa ahoana ary izany? Dia nandeha iny fotoana dia niatritsiny iny a, dia niatritsy maraina iny indray izany a, dia niatsika indray ilay izy.
dia nijanona ny foko. Nijanona ny fitepon'ny foko izany, nijanona tantarain'ilay zareo an'an'olo izy hoe nijanona teo amin'ny 4 minitra teo ny foko. Tsy mitety intsony ny foko, mampitsy ny zavatra nitranga iny izany dia nijanona ny foko izy ry zareo, nijanona teo amin'ny 4 minitra teo. Dia izaho moa nanontany avy eo hoe fa inona no nataonareo dia ohatran'ny hoe izaho mieritreritra hoe nanana phase cardiaque avy eo izany nitestena tantany. Tsisy ninona nataony azy izy fa nijanona azy ny fonao dia ohatran'ny izay izay nataony zareo teo. Dia avy eo dia verina, tena hoe velon'i Jesosy. Fantako hoe Jesosy no namelona anahy. Dia verina ny aiko, rehefa miverina indray aho izany dia mikarakara anahy indray ry zareo izany. Dia izaho moa ny tanako mbola soserinao foana ny tanako anankiroa. Dia ny foko izany tena hoe ambany be ilay fitepon'ilay foko izany rehefa miverina ny aiko. Dia tonga dia nananina ny foko ohatran'ny hoe izaho izany tena mahatsapa mihitsy hoe ohatran'ny tsy miteko izany foko izany Jesosy. Tena tsapako hoe tsy miteko ohatran'ny ambany be tena zavatra mbola tsy niainako mihitsy e. Dia tena hoe tsy ambany be Jesosy izany fitepon'ny foko izany fa velona Jesosy. Reto Jesosy fitaovana fotsiny ihany fa ianao ilay Andriamanitra mpamelona, ianao no mamelona andro any. Dia ohatran'izay foana izany ny zavatra nahazo natao amin'ny hopitaly. Dia avy eo moa izany dia natory aho izany, rehefa natory dia ohatran'ny maheno feo atao amin'ny sofiko tao. Teneniny fanamasina hoe ohatran'ny maheno feo atao amin'ny sofiko tao hoe ilay fananan'Angan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no nanganako anao androany. Dia ohatran'ny velona be tato anaty ao anakoatra ny zavatra iainako izany Jesosy. Dia nampatsahivin'Andriamanitra anahy daholo izany hatramin'ireny satroka tsilon'i Jesosy ireny. Hitanao io satroka tsilo io natsofoka tamin'ny satrohan'i Jesosy. Rehefa satrohan'i Jesosy dia tena nitera-tsaiko izy ohatran'ny hoe lasa venitra ny atsembohany. Dia ilay atsembohany iny lasa mivadika rà. Dia io rà io afaka miasa tamin'ny satroka tsilon'i Jesosy io io no hanasitranako anao fa aza matahotra. Dia izaho koa moa natroka hoe misy mivavaka be dia be anaty any. Fantako hoe mivavaka ao anahy nareo rehetra rehetra. Dia izaho koa tena nampahitan'Andriamanitra zavatra ohatran'izany. Dia avy eo amin'izay rehefa tao amin'ilay réanimation izany dia tao foana moa izany natao. Dia nahazo aina nanomboka ilay sitrana. Fantako hoe nanomboka ilay nahazo aina nanomboka nasotro rano aho, nanomboka nisotro rano kely aho, nanomboka nameny zareo compote kely dia nanomboka fana zareo iny dia nanomboka nihinana an'iny aho. Dia rehefa nihinana an'iny aho izany dia ohatran'ny hoe nahatsapa hoe ohatran'ny nahazoazo hery kely aho hihinana an'ilay sakafo kely namen'ny dokotera anahy, nameny zareo anahako. Dia rehefa ilay temps réanimation izany dia saridenao zareo hoe rehefa miakatra any dia tamin'izay temps réanimation aloha izany dia voninahitra ho an'i Jesosy irery aho fa bebe izany ny olona tratran'ny Covid tao amin'ilay toerana. Dia rehefa tratran'ilay Covid ilay olona ao amin'ilay toerana dia ny olona rehetrarehetra misy anankiroa anankitelo ny ao amin'ny réanimation. Fa izaho irery no tao amin'ny réanimation, izaho irery no tokana chambre, izaho irery no tao amin'ilay chambre an'ilay réanimation, izaho irery no tao. Dia ianao any ambadika any izany ianao misy miantso henonao ilay olona miteny ilay olona mpiasa ny hopitaly hoe misy maty ao amin'ny chambre izao, misy maty ao amin'ny chambre izao, matin'ny Covid-19 io. Dia ianao izany maheno an'ilay izy ao amin'ny sofinao dia ohatran'ny misy feo koa miteny aminao faty koa izany ianao izao. Dia izaho nefa tsy nanaiky an'izany hatramin'ny farany. Izaho Jesosy tsy maty aho, velona fa tsy maty, velona fa tsy maty Jesosy. Isehoany voninahitra any ataon'izao zavatra rehetra izao. Tsy nanaiky niady tamin'ny fahafatesana hatramin'ny farany. Tsy velona Jesosy fa izaho tsy maty izany. Tsy maty izany fa velona. Dia maheno ny fiainana mitabataba izany tena hoe tsy hainao intsony, henonao feno olona ny samaritaka ny olona.
maty ilay chambre-ny any, maty ilay chambre zao, maty ilay chambre zao. Dia ianao anatinao mbola manana fanantenana izany araka an'i Jesosy Kristy. Velona fa tsy maty Jesosy. Dia rehefa tao amin'ny réanimation moa izany dia izy ilay dokotera hoe arabaina ianao izy izy fa tsy mbola sitrana ianao izy izy fa efa naka chambre amin'izay ianao. Dia eny ara dia naka chambre. Dia rehefa ilay maka chambre indray izany tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Tena hoe navahan'Andriamanitra tao anatin'ilay tao amin'ilay hôpitaly. Tena tsapako mihitsy hoe misy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina mikarakara anahy. Dia avy eo amin'izay dia rehefa niakatra tany amin'ny chambre izany dia ny olona rehetrarehetra anankitelo daholo ny ao amin'ny chambre rehetrarehetra, telo, roa. Fa ny anahy izaho irery indray no tao amin'ilay chambre anankiray. Tena hoe navahan'i Jesosy tena navahan'Andriamanitra. Izaho irery indray no tao amin'ilay chambre rehefa tany amin'ilay chambre. Dia rehefa ao amin'ilay chambre indray ianao dia izaho mbola manao oxygène foana izany tany amin'ilay chambre. Fa efa nosoloina an'ilay tuyau kely izany ny anahako fa tsy fa nasoloina ilay tuyau ngeza be sy ilay tuyau natsofoka tany anaty toroko tany nasorina zareo ilay izy. Dia rehefa tao amin'ny chambre izany dia mbola manao oxygène tamin'ilay tuyau kely ihany ahako. Dia maheno olona be dia be ilay mikikiky. Tena mahia izany ilay olona. Mikikiky ny olona maranitra ohatran'ilay Covid-19. Tena miantsoantso famonjena ny olona. Vonjena maty, vonjena maty. Dia ianao eo ambony fandriana eo, mivavaka ianao indray mivavaka ho an'ilay olona hoe Jesosy misy trasa ny olona mikikiky any ambadika an'izany. Dia ianao mahatsapa satria ianao tratra an'ilay izy tena mafy, tena hoe miady amin'ny fahafatesana ilay izy. Tena hoe mitolona sy miady amin'ny fahafatesana. Dia ianao maheno olona mikikiky mafy be indray ny chambre misy anao any amin'ny chambre hafa mikikiky hoe vonjena izay. Maty izay, marary izay. Dia ianao marary indray mivavaka ho an'azy hoe Jesosy vonjena izany olona izany fa tena marary amin'izao fo Jesosy izy fa tena mila anao ny olona amin'izao vaninandro farany izao ilay olona tena mila an'Andriamanitra ny olona, tena mila Jesosy tsika. Tsy mahavita tena rery tsika, tsy mahavita inona rery tsika raha tsy manana an'Andriamanitra. Dia tao moa izany dia midongy tamin'i Jesosy hoe sory an'i Jesosy dia oxygène ity fa aoka ilay rivotra avy any aminao mihitsy ny ianako amin'izay fa isory ahy ity oxygène ity. Fa mandreraka be ilay manao an'ilay oxygène. Dia rehefa mivavaka dia afaka foana moa izany tao dia mihaino hira fiderana. Alefako ilay telefona satria afaka mitondra telefona. Dia alefako kely ilay hira fiderana amin'ny telefonako izany, alefako moramora kely satria izaho tsy mahazo manao reraka, tsy mahazo miteny, fa alefako moramora fotsiny ilay iny dia mivavaka dia tamin'ny sabotsy dia tonga ilay dokotera niteny tamiko hoe tonga izany ilay dokotera niteny tamiko hoe ianao mbola tsy fantatra hoe roviana ianao no hivoaka fa mbola faible ianao izy na mbola satria isaky ny maraina izany manao prise de sang foana, manao sy makara dia mijery ny ananao dia mijery ny poumon-nao sy ny rehetrarehetra satria tratra ny poumon-ko, vobe mihitsy ny poumon-ko tratran'ilay virus. Dia mijery an'iny foana izany ny dokotera isan'andro dia izy ianao mbola tsy fantatra hoe roviana ianao no hivoaka. Dia izy izany hoe tsy manaiky an'izany a Jesosy fa aseho ato amin'ity ny voninahitra ao. Dia tao anatin'izay aloha nisy infirmiera izay vehivavy dia nanantona anahy izy dia teny amiko izy dia izy mantsy anahy hoe kristianina ianao izy dia eny tompoko. Dia izay dokotera izy tana mpitsabo fotsiny ihany. Izay rehetrarehetra ato izy mpitsabo fotsiny fa Jesosy izy Andriamanitra no tena mpanasitrana. Fa mino ianao izy fa tsy maintsy raha manam-ponina ianao izy dia mivoaka ato ianao. Izaho tompoko tena manana finoana fa tsy maintsy sitrana. Dia mbola hoe tsy mivoaka izany raha normal tsy mivoaka ny hôpitaly. Dia rehefa natory ny alina iny natory ahako ny alina iny izany tena ilay dokotera toy ohatra kivokely izany ny tany anatiko Jesosy mbola hijanona ato indray ve izany aho firy andro satria mbola mitondra an'ilay
otrikaretina. Dia Jesosy janatra indray izany 5 andro dia avy eo moa rehefa natory ny alina iny natory izany, natory ahako izany dia ohatran'ny sahalan'ny hoe rendremana dia rehefa fataoko foana moa izany hatramin'izay nahazo tany amin'ny hopitaly rehefa alohan'ny hatory izahay dia mivavaka. Dia rehefa hatory aho izany dia mivavaka, dia rehefa mivavaka dia natory dia ohatran'ny rendremana ahako, ohatran'ny hoe sahala amin'ny rendremana izany. Dia tena ohatran'ny hitako mihitsy hoe nisy zavatra mikasika teto amin'ny tratrako teto. Rehefa natory aho izany dia nisy zavatra ohatran'ny mipetaka izay teto amin'ny tratrako teto. Tsy haiko teo amin'ny roa maraina teo angamba, toa nisy zavatra mikasika dia taitra be. Dia nakory aho izany heveriko fa ilay tsy mijery marary amin'ny chambre ilay satria mivezivezy foana avy avy eo amin'ny iraika ambin'ny folo alina, amin'ny 2 maraina, amin'ny 5 maraina, mijery anao eo foana izy, maka tension dia mijery ny température-nao. Dia heveriko fa zareo ilay izy, dia taitra be. Izy akory aho izany mikasika ny tratrako izany, dia taitra be dia jereko tsisy ninino, tsisy olona. Dia avy eo amin'izay dia nakory aho izany Jehovah, dia ohatran'ny natsaka zavatra mamay be tany anatiko tany. Dia velona natory indray aho. Dia rehefa natory aho izany dia vavaka Jesosy mangatahiko ny ranao manadio an'asy sitrana amin'izao alina izao. Fa inona ary ilay zavatra mikasika anahy teo. Dia rehefa mivelona natory indray dia iny indray ilay ohatra mikasika anahy indray ilay zavatra mikasika anahy teo amin'ny vatako teo izany. Dia taitra indray dia mbola heveriko fa ilay fijery tension sy ilay plaka température mijery anao amin'ny alina. Jereko tsisy an'izan'iza mihitsy nefa. Dia avy eo aho izany dia mipetraka dia tonga dia mitomany be mihitsy. Tsy haiko fa mipetraka dia tonga dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotra dia sasany fa sitrana. Dia tonga dia mitomany be tao amin'ny hopitaly. Dia amin'ilay tany ambadika tany izany tena mitomany tsy zakako intsony ilay izy izany. Tsy misaotra an'Andriamanitra, sitrana Jesosy, misaotra sitrana. Dia tonga ilay anatany, madamo fa misy inona, sitrana ahoana izany? Dia fa sitrana ahoana ianao sy fapetraka any? Normal raha veo izy tia olon-tio, normal ve ianao sy voasavary ve ianao izy? Hoy fa tsara mazaka, sitrana ahoana? Dia avy eo moa dia niteny an-dry calme ianao izy, calme. Zaho efa sitrana ka, tena efa sitrana. Dia avy eo dia niteny hoe sitrana aza. Eny sitrana ianao izy ka, fa mbola ato aloha tsika mitsabo. Tena efa sitrana aza ka, Jesosy no nanasitrana anahy teo. Dia gagagaga be ry zareo. Jesosy, ianao Andriamanitra no nanasitrana anahy teo, fa sitrana, tena sitrana. Dia avy eo amin'izay izany dia hoendrareo fa lasa adala angamba ny ahako. Fa fieritreretan'ilay zareo sasany anazy satria tonga avy any daholo izy rehetrarehetra dia hoe lasa adala ity madamo ity. Hoendrareo fa tena lasa adala mihitsiny a. Dia niantso ny lafo izy. Dia izaho moa tonga dia niteny hoe Jesosy no nanasitrana ahy, sitrana. Dia avy eo amin'izay aho izany nitomany be dia vita dia tony ahako avy eo a. Dia rehefa tony aho izany dia maraina an'iny amin'izay a, hanao an'ilay prise de sang amin'izay ilay mpakarasy rehetrarehetra sy mijery ny mombanao rehetrarehetra, mijery ny appareil amin'ny fonao, mijery ny rehetrarehetra dia gaga be ry zareo miverina avy eo ilay dokotera. Dia hoy ilay dokotera hoe bonne nouvelle hozy madama, manana vaovao tsara horesahana aminao izay hozy izy fa sitrana ianao. Dia sitrana ianao hozy izy dia tonga tany daholo izy rehetrarehetra. Fa ahoana hozy izy, sitrana ianao hozy izy nefa maly ianao hozy izy, fa maly ianao mbola mitondra an'ilay mbola sitrana izany mbola mitondra an'ilay virus aza. Fa sitrana ianao hozy izy ka. Dia normal, tena normal daholo izy ny zavatra rehetrarehetra fa sitrana ianao. Dia izay moa zareo dia izaho moa niteny taminy vao niteny ilay dokotera dia tonga dia nitomany be mihitsiny hoe tena sitrana Jesosy a. Fa ahoana hozy izy fa maly ianao, mbola misy aretina ianao hozy izy, maly rehetrarehetra hozy izy. Mbola ho ratsy tokony hivoaka ianao hozy izy fa ahoana ianao hozy izy sitrana.
tena sitrana anao madama izy dia farifaritra moa zao felisitehana dia zaho tonga dia nitomany be dia nisaotra an'Andriamanitra sady nanangan-tanana dia gaga be daholo izany rehetrarehetra dia izy tonga dia nataoko an'izany izy Jesosy ao nanasitrana anao fa anao fitaovana fotsiny ihany Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta nanasitrana fa anao fitaovana fotsiny ihany dia oui, c'est vrai, les docteurs. Oui, oui, les docteurs, oui, c'est vrai. Et je devais moi les docteurs sy les infirmières zany teny raha ataony kanisy anao dia efa grave olona raha tena nisy anao zany efa tena grave raha zavatra nisy anao tsy tokony ho velona ianao izy izy izay no tena iliana anao olona tsy tokony ho velona ianao izy izy fa dia tena manasitrana marina izy ilay Andriamanitra hivavahanao dia felisitehana temo zareo zany dia tiako tenenantsika dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany fa izaho manokana zany dia tena nahatsapa hoe Jesosy no manasitrana anao fa ilay any amin'ilay hôpitaly zany ilay coronavirus tsisy fanafodiny surtout ilay olona ilay efa septa ohatran'ilay misy hitantsika amin'ny télé ireny ilay zany tena tsisy fanafodiny mihitsy hitako tamin'ilay zavatra nataony zareo anaty ao zany tsisy fanafodiny ilay izy fa tena Jesosy dia rehefa ilay septra izany ilay olona ao anatin'ilay tratran'ilay izy rehefa ilay septra satria efa mahazo an'ilay pneumonia izy dia iny mitarika an'ilay olana amin'ilay fahafatesana fa sambatritsika manana an'i Jesosy dia tena tsapako hoe Jesosy no manasitrana anao fa diako tenenantsika hoe zavatra be dia be nasehon'Andriamanitra anao tao amin'ny hôpitaly fa andro farany izao raha vavy sy ranadahy tena andro farany tena mijaly ny olombelona tsy manana an'Andriamanitra fa izaho voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nahavahan'Andriamanitra ako tao amin'ny hôpitaly tena nahavahan'Andriamanitra tena tsy haiko milaza anazy aminao hoe nahavahan'Andriamanitra misy fotoana ny dokotera izay teneniko anao izany hoe fa tena kivy efa tena izaho mahita an-dry zareo kivy izy mitsabo ahy kivy izy efa hitanao any amin'ny endriny hoe kivy ry zareo fa Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mpanasitrana Andriamanitra tsy takatry ny saina rehefa tena miankina amin'i Jesosy ianao tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika io tsy takatry ny saina i Jesosy io tsy takatry ny saina fa tena tsy miova ny herin'Andriamanitra tena marina ilay tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tsy miova Jesosy omaly anio ary mandrakizay dia nidiakafoka tamin'i Jesosy koa ny fanasitranana tena tsapako hoe diakafoka tamin'Andriamanitra ny fanasitranana anao dia tiako tenenina aminao ho antsika tsirairay avy hitanao ny satroka tsian'i Jesosy netiny iny tena misy antony be dia be ny ry havana be dia be ny olona tsy mahatsiara ny satroka tsian'i Jesosy netiny iny intsony fa tamin'ny hôpitaly tena nampahafantarin'Andriamanitra zavatra be dia be mihitsy hoe inona moa izany Jesosy midika an'ilay corona dia ohatra ny hitako ilay corona dia ahoana moa izany Jesosy dia inona izany ilay corona ve dia mahafaty ohatranao ohatran'izay ilay izy fa satroka tsian'i Jesosy corona koa iny entin'i Jesosy Kristy iny koa afaka manasitrana ilay rantete ilay dindry Jesosy lasa mivadika raha iny manasitrana manafaka ady saina dia izay moa fa ny tena azo ataoko amintsika rehetrarehetra dia misaotra antsika rehetrarehetra fa tena tsy haiko milaza azy hoe tsara Andriamanitra mahay mamelona mahay manangana ny maty izy mahay manangana ny fiainantsika izy amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izaho dia tena teny taminao hoe niady sy nitolona tamin'ny fahafatesana tamin'ilay Covid-19 mbola tsy narary tsy tsaroako hoe narary ohatran'izay hatramin'izay niainako fa tena voninahitra ho an'i Jesosy fa sitrana ako dia ny tiako tenenantsika koa io rivotra omen'Andriamanitra antsika io tena tsapako hoe vidiana lafo io rivotra omen'Andriamanitra io satria tamin'ilay zanasiana oksigeina dia tena natsapa hoe ity rivotra omen'Andriamanitra ity hoe vidiana lafo be fa namen'Andriamanitra antsika mahay taona tena namen'Andriamanitra mahay taona dia saory azy
Isory azy isan'andro isan'araina, vao mifoha ianao dia misaotra Jesosy namenao rivotra iainana, fa tsy moramora ry havana mitondra oksizeny izany. Tena c'est dur, tena mafy izany mitondra oksizeny izany. Fa misaorana Andriamanitra hoe mbola omen'Andriamanitra rivotra iainantsika. Isaka maraina hoe rivotra iainana. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany no ahafahako manao témoignage azy teto, dia misaotra antsika tsirairay avy mitondram-bavaka, fantatro fa mitondram-bavaka anahy daholo nareo rehetrarehetra, misaotra ny pastera rehetrarehetra, misaotra ny mpiara-manontolo rehetrarehetra mitondram-bavaka avy voaraiko daholo ny mesazinareo, ny antso-taribianareo rehetrarehetra, misaotra daholo antsika namana havana mitondra ny bavaka. Ny vavaka nataonareo koa dia tsapako tonga tany amin'Andriamanitra tany natonga niasan'i Jesosy, tena nanasitranan' Jesosy anahy, tsy very marina ny vavaka nataonareo anahy ry havana, fa tena tonga tany amin'Andriamanitra tany ny vavaka nataonareo anahy. Dia eto dia manatitra fisaorana antsika rehetrarehetra, tsy ankanavaka hatrany eto Fransa, tany Dubai, Canada, Madagasikara rehetrarehetra tany, dia misaotra antsika tsirairay avy mitondra ny vavaka anahy, fa ny vavaka nataonareo no nahatonga nandresy ohatran'izao ihany koa. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, fa tsy nivavaka ho anahy nareo tsy nandresy tahaka izao, fa fantatro hoe tonga tany amin'Andriamanitra ny vavaka nataontsika rehetrarehetra. Dia mankasitraka anareo rehetrarehetra ny vavaka ho anahy, dia misaotra ny pastera rehetrarehetra teto Fransa, pastera tany Madagasikara, misy pastera tsy fantatra avy any Kanada nanorina tamiko, dia misaotra indrindra tompo, dia mankatelina misaotra tsy voatanisako eto daholo ny anaranareo rehetrarehetra, ny anaranareo pastera rehetrarehetra, mankasitraka tompo voalohany indrindra, dia misaotra ny pastera Perla Raperasan ny vavaka ao anahy, tena ray aman-dreny tokoa ianao, dia misaotra indrindra, mankatelina misaotra ny paster Tina Raperasan, misaotra ny paster Terry, misaotra ny pastera Tomi Mivady, ny HVKL, misaotra ny Laktizy eto Voatonona, misaotra ny pastera Riza Soteria Madagasikara, Tamatavy ny vavaka ao anahy, misaotra ny Bishop Patrick Randrenarivo ny vavaka ao anahy, voaraiko daholo tompoko mesazinareo rehetrarehetra, misaotra ny paster Rodolphe ny HVKL Mivady ny vavaka ao anahy, bebe nareo mpanompon'Andriamanitra, pastera ny vavaka ao anahy, izay tsy voatonoko anarany eto dia Laktsiny, fa mankatelina mankasitraka tompoko, fa tena manana ray aman-dreny ny vavaka ao anahy, dia misaotra betsaka indrindra tompo, dia mankasitraka antsika tsirairay avy, mpiara-manontolo, mpiara-mivavaka, namana rehetrarehetra amin'ny FB, mankasitraka anareo rehetrarehetra, hatrany Dubai rehetrarehetra tany ny vavaka ao anahy daholo, dia isaorako anareo rehetrarehetra izany, Andriamanitra be fitiavana ny mamaly anareo rehetrarehetra, mamaly ny zavatra nataonareo sy ny vavaka nataonareo, voarain'Andriamanitra ny vavaka nataonareo, sady nampahery anahy indrindra, natonga nasitrana tahaka izao, dia ny vavaka nasandratra rehetrarehetra, natonga nandresy ny herin'ny fahafatesana, nandresy ny coronavirus, dia noho ny vavaka nasandratrareo, fa dia misaotra indrindra tompoko, mankatelina mankasitraka antsika rehetrarehetra izay mivavaka ao anahy tompo, dia tena misaotra indrindra, mankatelina mankasitraka. Dia izay angamba ny témoignage kely ataoko anareo, Samsung Galaxy S7 Edge. voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia misaotra anareo ny hatramin'ny farany, tsy mila Jesosy Kristy, very Jesosy Kristy, tsy mila Jesosy nasain'olo andrik'izay, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana daholo mankasitraka indrindra tompoko, ho an'Andriamanitra irery.
maelezi na matizano nichata nidava fatiso tinanda nichata nidava fatiso tinanda nichata nidava fatiso tinanda